Ny zavatra ho atolotra amin'ilay salon. Le salon moa zany rehefa amin'ny andian'ny fahatelo satria nisy aloha ny andian'ny voalohany tamin'ny juillet 2014. Dia tamin'ny juillet 2014 avy eo dia nanaovana ny évaluation d'impact zany satria ozy ny bureau international du travail hoe tsy hanao ny andian'ny faharoa zay amin'ny 2015 raha tsy fantatra hoe inona ny vokatra azo tamin'ilay voalohany. Dia ny vokatra azo tamin'ilay voalohany zany dia misy ny betsaka nisy recrutement azo teo amin'ilay salon dia misy koa ny création d'emploi azo koa teo amin'ilay salon. Dia natao l'évaluation dia nety le izy ary le olona nangataka daholo hoe mbola mangataka andian'ny faharoa zahay fa tena mety tsara le zavatra natao. Tamin'ny natao indray ny andian'ny faharoa zany dia amboniny le filazany hoe exposition fampiratiana zany satria ao anatin'ny fampiratiana zany misy an'ny mpikaroka mampiranty ny zavatra ataony ny voka-pikaroany. Eo zany ny mpikaroka mampiranty ny zavatra ataony dia eo koa ny mpandrarah mampiranty ny asany koa. Zay zany natao tamin'ilay andian'ny voalohany sy ny andian'ny faharoa dia zay nahazo vokatra tsara daholo le izy. Dia nangataka tamin'ny BIT zay hoe mba institutionnalisé eo zany hoe atao rafitra maharitra le izy zany hoe tena atao foana isa-taona le izy fa tena misy soa azo avy amin'ilay izy ho an'ny mpikaroka sy ny mpandrarah. Dia nanaiko moa ny bureau international du travail dia anao ny andian'ny fahatelo zany tsika amin'ity. Dia andian'ny fahatelo atao amin'ny 20 sy ny 21 octobre ho avy izao ety Ankatso. Zay zany angamba no azo lazaina amin'ilay izy. Ao anatin'io zany izy foana le fampiratiana le zavatra atao dia izy koa le atao hoe concours du meilleur prototype ataon'ny mpikaroka. Dia izy koa concours avy amin'ny atao ho an'ny meilleur chercheur. Dia izy koa concours ho an'ilay ataon'ilay hoe entreprise championne. Le entreprise championne zany mena loko izy io zany dia entreprise zay manana asa atao mba mety azahoana manao recrutement tanora indrindrindrindra zay tanora tsy nefa mijaly mihitsy amin'ny fampananana asa eto amintsika. Dia izy koa ny concours meilleur prototype misy ny concours meilleur chercheur zay angambany. Dia efa misy koa le hoe émission amin'ny mise en ligne amin'ny Facebook le izy atao hoe fenêtre sur la science. Efa nanomboka tamin'ny 21 septembre izy io fandarana zany ampisehon'ny mpikaroka ny zavatra ataony. Dia atonga ny mpandrarah fantatra hoe ay raha ohatra ka mikasika n'ity produit ity dia raha anona no atony mikasika n'ity produit ity dia raha anona no atony satria misy foana le émission zany. Zay zany angamba ny zava-baovao entina amin'ity andian'ny fahatelo ity ary antenainay fa ho betsaka ny mpandrarah mba notrina zany sy andray anjara satria tamin'ilay taona roa voalohany zany zay dia empartenariat miaraka tamin'ny FIFPAMA fivoronam-mpandrarah malagasy fa manomboka tamin'ity taona ity zay dia faly tokoa satria nanatona ilay koa ny jeune mouvement des entreprises de Madagascar. Dia farafaratsy aloha mba ataontsika zany le fampifanantonana ilay sehatra anankiroa eo ny sehatry ny mpikaroka sy ny sehatry ny mpandrarah. Rehefa misy ny fampifanantonan'ireo misy le fiaraha-miasa le hoe partenariat dia misy koa ilay hoe fampananana asa ary izay no antony idiran'ny bureau international du travail amin'ilay hetsika satria mikasika fampananana asa. Azonareo le fampananana asa zany no tena mission an'ilay salon de la recherche sy fampahafantarana sy fanomezan-danja ny voka-pikaroana. Alaolana angamba azoko lazaina dia amin'ny andian'ny fahatelo zany teo aloha azy dia misy fandraisana anjara ny atao hoe OMAPI sy OMDA. Ireo zany mba hiarovana intérêt-n'ny mpikaroka mba tsy misy olona mangalatra zany le produit-any dia mba hanao intervention koa zareo hanao mini conférence izy mba ahafahana miaro ny mpikaroka.